lay adalako. Tantara mitohy nosoratandra Vorombato Ololantoarimamy. Velominy Saolo Rakotonanahary sy Nanja. Miaraka amin'ny Ralala sy Christophe Rapiarimanana. Mandray feo. Mamiary Vony. Mandrindrara teknika. Aro. Manatolodoso. Nanja Razapondrakoto. Miaraba madama, mba hanaovy mofo telo sy dibera nge azafady. Dia avy hatrany dia azo dibera ndray. Tiaro ny volanao e. Misaotra madama. Rose reny. Ahitana fofona manitra vao maraina, mamelana, maina rehefa riva. Ramsay, manana rose nga ianao? Rose mena tsara tare. Manitra. Manahoana indri? Tsy manana rozy aka. Fite aloha ny mofondria. Anao aloha ty fanoana. Asa miavinavina moa e. Inandray ary ty miavinavina ty e. Rose ka? Rose? Raiso aloha ty fa hitondrako rozy eto ndry rapitso e. Dia miandry tsara io fa tsy mandehandeha a. Raha vao mihetsika eo dia tsy mitondra rozy a. Madamo, taka nisan'andro ihany inge mba home mofo izy dia alohako hatrany ny volanao. Fa nanino ianao ny alabe ny vidiny mofo tany ry asina? Ay tokoa moa. Mbola variana andresaka tamiko aladala taony indray zay ianao a? Mandehana aloha sasao ny tananao ka. Fantatro tsara indray zao fa tsy maintsy ny safo azy ny tananao. Iny fa na dia ny lambany fotsiny aza. Ndry kory voangy dia tahaka ninny eria. Kialadala hoana ary. Mety tsy fitony azy inge ny lasa dala tahaka an'io e. Ka iza indray ary ny tadiavinao intsoko azy e. Hita fa adalako. Sa iza ny tadiavinao intsona azy indray? Ohatra hoe rozy. Rozy? Fa maninona ny rozy? Ka izany foana ny lazainy isaky ny mandalo mividy mofo eo ako. Mandana inge ianao mba mividy eo rapitso e. Tsy maintsy horenao ny feon'ny antsoantso hoe rozy mena, manitra, mamelana. Anao aloha ny sakafo ka. Avela hoany mikasika ny kialadala. Voangy. Rozy ary e. Ary malaky ianao fa hotara eo ihany ingetsika e. Efa amin'ny 9 sy 10 minitra zao. Maninona ho ary voangy raha ahoana re zany e. Andao mba halaitsika io vehivavy io dia diovina e. Sasana dia ezana tsaboina raha mbola avitra ihany. Ohatra ny mba maharesy lahatra any momba azy. Maninona tsara? Izany ho ahy. So dia lasa dala takan'ny vehivavy iny koa azy ty ianao. Hitaiza dala hoana? Anadio an'io? Tsy mahavita ataovy reriny ianao. Ho aizy indry e. Mba resaka ngeny ahy iny fa tsy voatery arahana akory e. Adala ve akidy mahatonga fofona andritako zao a. Aza dia manao toy io moa e. Neninao efa diso tafahoatra loatra. Tsy misy resaka afaka ohatran'io adala ao ivelany io no mivoaka molotra ao. Amin'ny alina angamba ianao raha matory a. Tsy misy zavatra hafa mameno eritreritra ao ankoatran'io adala io. Aiza kosa e. Mitady akaleo ahy ianao ka. Fonaky voangy e. Ao ary fa tsy resaka mahakazikazy tsony ahy e. Fonaky moa malala. Ary andao iasa fa tsy hainao no mifopony eo e. Tsy andray mifoponanao zany raha mbola io vehivavy adala io mameno ny sainao. Andao andeha. Ndry, fa taiza vetivety teo indry voangy. Niodina kely fotsiny any dia tsy tazako nandehanandry. Fa vaizy indry io? Nisy zavatra nalaiko vetivety tany hatrany dia adiniko nampilazanao. Naka nyty boky tia fa ilaiko ampianarako rehefa avy eo. Ohatray, fa ngamo ndry manana taranja frantsay androany ka. Mahagaga zany a. Raha tsy diso raha pitso ndry vao manana an'izany. Tsy misy ka. Anaovako fofany manana fotsiny fa somary sarotra raisina ny sio izay ataoko rapitso. Voangy, misy zavatra fiainindry amiko raha azoko tsara. Ohatra ny avavy zany ndry. Tsy salamaka ndry. Iasina koa zany dia mahita tenenina ka. Inona ary na fiainiko anao eo dia salama tsara koa. Ary manomboka tsy matoky akoho zany ianao a.
lasa toy ny olona tsy mifankalala izany sika. aleo raha riva tizana ny resaka raha mbola misy anapiny andeha amonjy ny any amin'ny birao aloha fa mbola misy asa maro tsy maintsy fitaiko ao zao marain'izao efa nihinana sakafo manga nangandra efa nandray-kely teo amin'ny madame Rasoa nitondraka ao an'ity mofomamy ity ndry anangefa matsiro loatra ndray sotra kia madame Rasoa voangy oka ihany ndraika ao tsara reny adalanao raha izay ntiana ho antaninahy nitolorako mofo izy saingy mahagaga ianao milaza fa rehefa omenao izy dia mandray tsara sady mitady rozy fa rehefa nomeko izy nahodiny any lohany mahavarina azy mitoetran'izany tena mendry mofo izy ie dia inona nataondrito ao anatiny aloha inona moa nataoko ao anatiny eo mofo maina nomeko azy dia izay ihany fa ngakoa mila sina zavatra amin'ny mofo mena azy ka mety izay no natonga azy tsy nandray ny mofo natolotry ny ry zany efa zatra mihinana mofo miaraka amin'ny dobery izy dia tsy nandray ny fofony any ka niavinavina dia nataondry ahoana ilay mofo napetrako teo akaikiny teo ihany moko efa natokako azy iny ana zany aza tramody adala ihany le adalanao vo nandalo dia naody ny lohany ohatrany mahafantatra zavatra zany izy tsy haiko hoe menimenina foana ve ndry mahakasika azy dia mipita ho azy any aminy zany rehetra zany fa indry koa aloha mandefa fisainana lavitra ny momba azy avy aloka izany ho any adala ve no atondry avaky lohany rito io ndao alohanao asy ariva zany toizana raha mbola iasiny tiako foana kindry fahazamana araka ny filazan'ny madame Rasoa zany dia efa taonany maro no nipetrahany vehivavy teo aminy teo tsy nampaninina azy koa satria adala tsy masika izy endry tsara zany na dia manaratsy ny tsenany azao izy dia miafy izy satria toa io adala io aza hono no mahatonga ny olona ho be mpividy eo aminy se mividy zavatra rehetra eo aminy dia manome vehivavy daholo araka ny filazany efa taona ray tokoa moa izay no nipetrahanay teto tazako teo foana ny vehivavy io fa ny mampiomehy zaho ny olona nyresahany voalohany mahagaga azy zany ahoana ny fomba nyreseko lahatra ny voanginy amin'ny karakarana azy re madame Rasoa nanaiky rehefa nirako tsara aleo mba isy mpikarakara ho izy fa so misy manararoatra ndray androany aive ianao efa ty atrano naninona keny tsy mba niandry atoy ny fanotsika azafady aky fa nisy asa makatiako fitaina ty atrano dia izay no natonga tenody any ka tsy nahavita nandalo tany amindry akory sady efa fantatrindry any fa tsy dia tiako loatra ny manako tapapampianatra amin'ny ora fiasany fa mifijeriko andry izao aloha tsy anaty asa ny saindry ny solosaina fotsiny no mirehatra ny tanandry no mipendy etreritra kosa vitandriny nandingana zanatohatra telo raha toka rokosa ny sahany olona matanjaka misy inona ky andao aty alaitsika vehivavy io vehivavy adala io te izay na so mba isy fanantenana ihany ny aminy salama tsara ve ianao riasina so dia adala koa ary ianao avy reny tsara hoe zavatra nylazainao teo izany andao mba alaitsika io vehivavy io ho tezaina ho beazina ho diovina ho soloana akanjo so mba misy fanantenana ihany ho any aminy izany no mahatonga anao aty hatrano sahatoy io izany no mampiasa ny sainao fa tsy ny sekoly tantananao izay feno lehibe tsy aman-tsaina ao anatiny ny akabiazan'ny tanora amin'ny sekolinao dia adala avokoa saingy adala tonga saina lasa memitra ny faripahaizana tsy takany fahiny afaka mangina ve ianao mila miteny aho ambarako anao nahoana moa ny tsy mihemitra ny faripahaizan'ny mpianatra nandritra ny fotoana mipetrahantsika teto nanoloana n'io vehivavy adala io lasa variny ianao ny adala koa ny sainao
adinonao fisianao ka noho izany ry asina raha te hiverina amin'ny asina nametrahana ho azy hatramin'izay ny sekoly dia mila miveritsaina kely vetivety ianao za kosa mandra-pahatonga sainanao tsara satria tsy afaka hiara hipetraka amin'ny adala kosa aloha. Inona ny tian'Andriambaramika aloha aza mametsy ny akosa ianao amin'ity fanapahan-kevitro ity ry asina tsy mety amiko kosa e. Andeha zany ry dia avelandry hiady rery zany a somba afaka miverina ny tamin'ny lasa vetivety ny saindry e tsy zany angeno ny fanarahantsika e. Iasina rehefa tsy adala ntsony ianao a dia tonga eto indray aho ary araha mita ny vinavina izay kasaintsika. Mba indrimo ilay fomba fiteny hoe ny adala ny hafa iomehezana fa ny adala ny tena kosa tafindamba dia aiza zany ny fipetrak'izay oabolan'izay. Fa inonao ara aloha io vehivavy adala io ka mahatonga anao andray sy vonina ny karakara azy e. Inonao io? Izy aloha tsy misy ifandraisany amiko e. Za fantatro indry fa latokana tsy anabaviko izy zany ohatrany tsy misy ifandraisany amin'ny dadana ineniko. Ko nahoana maninona raha olo-kafa manao an'izany e. Fa nahoana no ianao no maimaika sao dia sanaty kosa raha sy mpanao taloha andray na rehefa te karakara azy ianao dia atery eny mitoby fitaizana adala izy dia vita ny didinao. Mba isika kiny tiako hikarakara azy a mba manao asa soa ray fotsiny tsika iray ihany olombelona toantsika ihany io mety nisy nadiso fanantenana azy tany hoany dia izay no natonga azy toy io nge andao mba hifanampy e aza hiverina adala ianao tsy adala tanteraka fa mila mandinika tsara izany hoe avelako kely aloha ianao sao mitady fanginana ny sainao mba hahafahanao mandray fanapahan-kevitra tsara ny amin'izay tena hitondranao ny fiainanao na za na io vehivavy adala io. Voangy raha sitrako indrindra dia miaraka mandray fanapahan-kevitra tsika. Akakanjo vitsivitsy fotsiny aho dia anainge tsy afaka nijanony ela loatra eto aho. Voangy dia sahindry ve ny andao amin'izao andro izao e andeha ho aizy indry nijanona moa e. Niverina kely aho akampoketrako iray ao anaty armoara fotsiny aho dia le lamba tsy foko iny saika adiniko oay mbola feno sakafo ao tsy mila mividy ianao mandritra ny herinandro. Inona raha nahatonga azy isaina an'izany nahoana izy ny naka ny hevitro nahoana ny tsy tonga dia nataony. Misy zavatra feno ny asina amiko ve dia inona nefa dia mitona izay ny rahanay a mbola tsy nahita zavatra toy izao hatramin'izay. Hitaiza adala dia ahoana ny fomba fanao an'izany. Raha tsy teza tezaina fotsiny izy tiako mora amin'ny iriny miteny hoe mba manao asa soa eny fa na dia iray ihany aza raha toa moa ka alainy ao iny vehivavy iny tsy maintsy ho sasany hosoloany akanjo ho tapahany volony dia inona ny toy any avy eo. Andrasa aloha andinika tsara ka fa nahoana ry ano mitady ho sary-piaro amin'ny olona adala e. Adala inona reny ataoko e. Andray iza koa zany mamotra an'izany amin'ny firy aloha zao e amin'ny valo alina lasa lompiana ny tsirotenona tsara totaiko amin'ity azo ty vao mitady anao tao foana eo. Tsy tokony ho mpangalatra aloha e amin'izao oro zao ve dia ho avy sady ny mpanaminy trano. Mailo ihany anefa satria tany efa tsy mandry. Tena tsy vaovao atao trano aloha zany olona izany raha ny tena mariny. Mihodina tsara ny fanalahidy misokatra ny varavarana miandro fotsiny izany a
raha sanatria moa ka olona nanendaka azy dia mahita azy miditra sy mivoaka eto foana dia nataony andromaso ka miditra toy ny tompontrano izy avy eo. Tena famindra n'olona fantatro aloha zany e. Fa nahoana nefa no mitsaitsaika? Misy zavatra dininy ve dia tiany alaina tsokosoko? Angalatra ihany koa ve ny fikasany? Dia inona nefa ny tiany alaina? Ary mijanona eto anilako nge izany famindry izany e. Io izao mbola tsy matory fa mody fanina fotsiny. Raha tsy tazako ny jiro voam-piana teoko. Aleo koa izany mba mody tsy mahalala e. Mitsofoka atao am-pandriana dia mihevitra ny tenako tsy nanao fahadisoana. Raha azoko tsara efa eny an-tanana izao ny azo natao endrasana olon-dratsy. Ary raha sanatria velesiny ady ahoana? Ho faty teto dia miditra ho azy ilay adala iny. Aleo raha nga tonga dia arehatra ny jiro dia hita eo izay ataony a. Voangy? Fa ahoana? Ay ve ianao mbola tsy matory e? Noheveriko efa renika. Ary ataonao inona ny azo eny an-tananao iny? Oe, azafady, nanofy angamba dia tonga tetỳ an-tanako ty. Ary anao inona ty ianao? Angamba ianao tsy efa niala ny trano ka? Dia naninona indray no niverina? Misy zavatra dino anga? No dia satria adiniko teto am-pandriana ianao. Sa tsy misy toerana voatokanao antsony eto? Sao dia efa voasolo? Za aloha ilay karazany dehilahy tsy mampody vady izany rehefa sitrapony nandeha. So fa nalakon'olo ianao. Efa nanana fikasana n'olo mifanalahidy mihitsy ara-pitso. Fa naninona indray no niverina tamin'ny fanapahan-kevitra e? Tianao dia hanampinao ananatanteraka amin'ny fikasanao. Ndi fantatro fa tiaka sady tsy mahafoy ahy mihitsy. Raha aliny raha niverina. Fa fikasana inona moa izany? Mody fanina ve ianao sa te hanatsafa fotsiny indray e? Tsy mba nahatsafa anao mody fanina ka. Be dia be ange ny fikasantsika e. Anao trano, anitatra ny sekoly, androsony raharaha. Mety misy hafa koa fa ireo aloha ny tena lehibe. Ary tsy ao anaty lisitra akory izany ilay vehivavy adalatsy fa manadala fotsiny ianao a? Sa tsy te haka azy indray ianao? Ny soriko tao an-tsaiko no momba azy na dia fanindriko aza. Izy no heverindry fa nampy ahikarakara azy eo. Mila mpandroana, soloana akanjo. Dia za ve nanao an'izany? Tsy vitako rery izany ka. Ndi fa tsy manaiky raha teo. Andao ara alaina e. Andao fa anampinao amin'izany rehetra izany. Tena maty raha ve ndry e? So dia mivazivazy amiko ary ndry. Na te tsapatsapa fotsiny ihany araka ny tenindry teo koa. Mivazivazy aminao ahoana e? Ianao anga tsy mba mahalalahatra amin'izay ka? Mbola tsy fantatro foana ve ny toetrako nandritra an'izay fotoana ny arahantsika izay? Fantatro tsara ka. Diso fantatro loatra aza. Fa izao fanapahan-kevitry ndry izao kosa tena tsy ndry mihitsy no miteny ao anatindry ao. Raha ny fahafantarako andry aloha tsy anaiky velively mihitsy indry ny andraisantsika sy hikarakarana io adala io. Fa inona kino antony? Nandinika an'ilay tenindry aho hoe mba manao asa soana dia iray ihany aza. Dia izay ny antony verenako. Hiaraka natanteraka amin'itry izany nofinofy izany. Fa tena mifondrivy aloha izany e. Hiverina fanapahan-kevitra teo aloha eo indray raha mbola mamerina manontany eo ianao a. Ary andao atory amin'izay fa mbola betsaka izany ny asa iandrentsika manomboka rapitso. Hitaiza adala, hanome anarany, hividiny akanjony, hampandro azy. Misaotra tsy malalako aho. Misaotra ndry ihany koa miverina teto amin'ny fiainako. Mifameno angitsika e. Matoria aloha ka. Efa alina be izao. Inona ary izany mampangitakitaka izany? Do midobodoboka vafa ny foko. Fa nahoana?
toy ny fiainako isan'andro mihitsy. Manoatra no reny lehilahy vao nytia tapiko ireny ka eona amin'ny olontiana voalohany. Fa tsy izany mihitsy tamin'izay niona voalohany ka tena afo izao fiainako izao. Vita veky? Ndry fa inona koa tia mampitsamboatra? Manoatra no ireny zazakely ireny. Fa inona aloha tena andrasanao amin'ilay vehivavy avokako eo e? Mba lazao amiko hoe aleo aloha tsy miteniteny foana fa sao hanondrana eo indray voangy ka mety ohatra ndry ihany koa ngambaka ndry teo am-pikarakarana tsy indrindaona tsy nahandry izay avy tany. Za koa toraka izany dia hita tsara hoe mba manao ahoana ny endriny rehefa voakarakara sy miakanjo tsara izy. avokako amin'izay ary izy dia tandremo amboary tsara ny fo sy ny saina, indrindra fa io fonao io haiko tsara mantsy ianao e. Manara-maso anao fa tandremo tsara. Voangy io ve le vehivavy naloto be tetsy ampitatsika tetsy? Tena tsy mampino. Ambadiky ny tamaso rehetra kay misy zava-miafina avokoa. Io izy io za koa aza variana raha amboarina kely fotsiny io volony io izy fotoana angamby ianao anatin'ny fisiako fa ho variana eo aminy. Voangy ndry ihany maminy vokatra amin'izay ankehitriny ary ny amin'ny ho avy nahoana no misaina izany manaiky fa manana endrika izy mitoetra tsy fantatra fa velao izany rehetra izany ho any izy aloha nataontsika anarany raha zao endriny izao ny jerena azo mena anarana hoe Noro, Volana, Bako, ireo mba tonga ato an-tsaiko fa tsy haiko izay avy any aminao. Tsara avokoa ny anarana ny mendry saingy tiako hiavaka sao mba hiverina ihany ny fitadidiny ohatra hoe Rozy. Io foana mantsy ny tonoany vavany rehefa mahita izy. Rozy ratsy be izany, manjary manonona Rozy adala izany na mavoadala koa. Mba Volana ohatra satria nivoaka tanatin'ny maizina izy. Aleo raha atao hoe Bako e, ohatrany mba bakobako izany mantsy ny endriny. Sa hoanao indri Bako izany anarana etson'Andry manomboka androany izay aloha rehefa miverina ny saindry dia ilaza aminay ny tena anarandry ihany dry. Fa avy aloha Bako misakafo etsika misakafo dia ety ny toerandry mipetrary fa nga mipetraka amin'ny tany eto ambony seza eto misy seza tsara azo ipetrahany eto. Entina mora marina ny fitezana efa zatra mipetraka tamin'ny tany izy dia tsy ireo ange raha tsy mitakoko ambody rindrina. Aveky Bako mipetraka eto ambony seza eto mipetraka ndry ao miaraka misakafo tsika e. Misy sotroka fa maninona ny mihinana amin'ny tanany ity no atao hoe sotro, ity ny lovia. Bako ve adaly misy sotro reto hinanana ny vary fa tsy hohanina amin'ny tanana toy izao akia. Ohatray za koa izany hay tokoa moa olona daly ty iziko fa ina koa mampime andry toy io dia hivadika dala to azy koa angandry. Ianao ny tena mampime. Fa maninona? Rehefa nanome azy mofo ianao taloha no hanina tamin'inona izany moa tsy tanana nanana sotro ve izy teny amin'ny arabe? Aza dia manadala saina ry asina ianao ny ara-dala aminy eto ary ampianarina mora izy fa tsy mivadravatra tole teo. Dia ahoana tokoa moa izany natao raha teanao maloto izy? Sanatria ve dia ho feno maloto ato ny tranontsika? Aza hitako ry Voangy. Omentsika azy le hevitra ray atsy dia miara-manoro azy sika ny amin'ny tokony ataony. Azoko antoka fa na eo aza mahadala azy tokony ho azo atoro ihany izy dia io no izahana hiditra malaky ao an-tsainy
sofa anaty fela-tsasatra isika fa raha zany no hoe samiasa tsy misy taiza azy eto bako avy alohandry atory ny efitrano-ndry ary atory mantsitsika izao dia mila manana efitrano manokany ndry tiano atao hoe fandriana eto indri ny matory reto ny lamba dia sokafana toy izao ny lamba rehefa matory dia miditra ao anatiny toy izao hitandry ty rehefa te hivoaka indry a hivoaka e manao maloto rehetra dia eto amin'ity no atao raha sendranona indray dia reto misy milamy mavenareo ato e sao dia te hipipindry ry bako mipipi aloha vao matory a amin'izay tsy mando ny fandriana mandehana ianao mandeha hanaovako azy aloha ary miandrendreny anefitra zany a ary ndrengy ry bako raha azoko tsara mahazo resaka ihany e raha vao zany no miteny dia tonga indry dia monjomonjy be zany sa za le tsy nanomeninina ndry taloha reny dia tezitra amiko indry ao fa omeko mofony indry a rehefa ato dia ataoko tsara fa ao aloha mipipi avy eto e zay ataovy tsara akarina ny anatiny rehefa vita fa tsy avela amin'izao fa inona ny tadiavindry rano ty ary tena nataon'indray ny sotro le rano teneny hoe rano atre tsy nety ny teny izy avy amin'izay ary matory matory farakofako ndry mampalahelo ty izy miforotra kely toy izao foana zany izy rehefa matory amin'ny alina voalohany atoriany atao aminay any io dry ary tonga dia nikipo ny masony a tafandrimandry ary bako e raha petsika miona manantena fa hoendry tsara indry rehefa alina toy izao nanao ahoana ty tsy nanahirana indry nivoaka dia nisotro rano ary matory tsara izy eo nisotro rano ko raha sanatria mamany ampandrinao amin'izany rano izany dia ahoana tia manolo fandriana azany ianao raha pitsiko hojerena fotsiny ve izy raha mando ao dia mampandro azy raha izany kosa aloha tsy vita e aleo miantso andraha matory avao dia izy ny manao an'izany nefa maninona moa raha ataondry e ndry ny te hanome rano azy eo hita fa olona tsy tonga saina ka omena rano sady amin'ny andro alina nitady rano iziko fa andao tory amin'izay ka hito hoe nytoy ihany rapitsa voangy tiako indry sotra indrindra ny amin'ny famonjenany hafa ary efa manomboka miova indry izany ry bako a haindry daholo hatreto ny nampianarina rehetra efa mahay manadio teny indry madio tsara ny efitrano-ndry ny akanjo milamina daholo bako Rosy mofo Rosy omeko Rosy sy mofo indry raha mamaly ny fanontaniako Rosy izy aloha ny anarandry e aza mivandravandra fotsy mo e valio a iza ny anarandry voangy dry to miteny ary voangy ahoana ny anarandry bako ny anarandry fa tsy zany voangy zany anarako zany Rosy aza mody adalo eo ndry ry bako a Rosy ahoana indray avereno iza ny anarandry aingany valio a voangy moramoro ndry voangy fa za masika be toy io jereo raha tsy efa mila hitomany mihitsy le zanak'olona mody adala ny adalanao ry asina nahoana ny lazainy fa voangy ny anarany efa nahiko mihitsy ny zavatra toy izao a
ary nahoana moa rehefa zany mampiresaka sy manontany azy dia tsy mamaly izy fa rehefa ianao dia valiany tsara misy antony eo izany no lazako hoe mody adala ny adalanao. Avelondria ty aleotsika tsy mifamaly eo masony eo. Miala ianao e tsy laiko mikasikasika koa mandehana tsy avy sy anaro ny adalanao fa zande findri ve adaly mety hoe le za miantso matetika andria angamba dia izay no mifantoka sy miraikitra ao an-tsainy ary aza masika toy io moa hoe dia hitady andeha ho aiza ary ndry leobe nitoetra atao trano ato ah e aizako manjara dinidinonao daholo ny fomba fanaontsika rehetra hatramin'ny sy ny ho adalanao hitato trano tato iny fa nampidika indrindra aza dia tsy nataonao tsony voanga manino indri no miteny toy izany e adiniko ahoana ny fanaoko hatramin'izay e inona teo amin'ny fitiavantsika no namavaniko aiza very asina satrinao ody aloha atao trano fa tsy miandry ahtsony rehefa miravavy miasa nefa aiza taloha fa tsy efa ny fampiresantsika kosa ve ny amin'izany hoe zay mirava aloha dia mody avy an-trano ny jery amin'ny bako sao manimba zavatra ato izy ka leo an'izany ah e leobe ah ny dalanao mody fanina aizaka rehefa zany o miresaka aminy namantany azy tsy mamaly amin'itsy izy rehefa enao anefa dia atao mazava tsara aza leo sikivy amin'izany akia mbola isy fotoana ho valinindry ary tena ho mpinamana be azy nareo aoriana ary indri raha azoko tsara manomboka saro-piaro tsy matoky atsony ve izao no lazaiko anao ry asina asaiko misafidy ianao na zany ho mijanona na mibakibakonao ny mandeha voangy sao ve sisany efa raha nyfirahanay ahoana tokoa moa no ahafahany asina mamela rery amin'ny bako manasa saina mihitsy anefa nitoetrany nahoana ny tsy iresahany nahoana izy no miavinavina amiko inona nataoko mandona azany rehetra zany kofe manify dia manify sisa no mihazona ny fifandraisanay dia sanatrivy dia amin'ny vehivavy adala ve andeha ve zany indry izay angamba aloha mety amintsika ry asina tsy afaka ny ametsiny ianao ah safidy ny raha nanapaka to mitady animba zavatra nefa izany safidy ny raisitsika izany aza mametsiny ahy asina voangy eo dia atao ahoanaka izany ny voady sy fanekena ny fanaovantsika hatramin'izay ampanginina ve aza dia ilozana kia avelandry hiady rery amin'ny fikarakarana ny bako ve bako angery asina ny endrika ray mety tsy hahafahantsika mijanona tamin'ny vadin'ny fanaovantsika e bako maninona nefa voanga ray volana no angatahako amindry ray volana ihany aza mandeha re ekeoky ny fitalaoko sy ny fiangaviako avelao ny tanako ry asina azakejainao ihany koa ny foko za raha andaho anao ny tsy sanatria avy hatrany dia anome oloka fantoeranao andinika amin'ny fomba natsarana ny fifankatiavantsika meteza koa ianao to aza dia variana mifantoka amin'ny zavatra fa foana ny lohanao fa sy toerany ihany amin'ny ho avintsika raha toka tena tianao ny mbola hitohizany tsy vahaolana mihitsy ankehakiny fisarahatoerany ny fiaraha miatrika ny ady no ahitanany marimaritra iraisana nahoana raha etry anytsika no miaraka manome vahaolana ny amin'ny tokony atao voanga miangavy andry farandre ahy mijanona re ny fijanonako eto amin'ny totoerany ity no ampitombo ny ady tsaiko isan'andro ataoko fa fantatrao zany tsy enao tsy tiako erahana amin'ny toetra fa manodidina antsika ihany manimba amin'ny fifandraisana satria moa zany ndry efa tsy mety hiova hevitra mihitsy za koa tsy afaka ny anirendry intsony hoe mijanona ka raha andeha ihany ndry dia aoka mba ho ao a-tsaindry izao teny izao hoe tia andry ary tsy zany nandroaka fa indrinona ndeha tamin'ny sirapondry
veloma ravako aza manadino etiany ny tranontsika fa tsy amindry izany a velomindry tsy hanao veloma amin'ny bako aho tsy hamaly akory izy tsinonako karakara tsara ny adarantsika e rehefa mivery-tsaina tanteraka izy dia ho tsapanao ny antony nandehanako eny fa na mbola anaty fitsaboana azy ianao dia mety ho tsapanao izany bako fa manao inona ndry migandry tsy natory andao ndry ampatoriana aloha asina vangy fa indrivy tena efa miteny tsara tokoa e eny e fa na izany aza mbola miakanakana kely eo hoe firy zao reto roa efatra tena efa manomboka tonga sainy ry izany fa andao aloha atory e rapiditsika amin'ny resaka tsara asina nona vary loka maninona vary loka aiza nisy vary sy loka amin'izao alina be zao fa indrivy adaly e aiza no ahitako vary sy loka ay tokoa mo adala ny manoloana izany tena adala ay tokoa moa misy vary nandrahoany voangy ao andao ary raha inana vary sy loka ndry e raha izao ny fantatro voangy a asy anaovany a inona no mistery finoson'izao fahadalany bako izao vary loka fangay efa hitandrihatra amin'ny fipetrahany lovia sy sotro koka fa indrivy tena adala sa ahoany e inona ny tena marina lazao ah iza marina indry raha tsy mamaly andry dia tsy azo vary sy loka ty amiko mihitsy vary loka fa inona zao mampitomany andry eo angasa masiaka izany e azafady ary raha ny tabataba e loso ty marina tena tsy zaka ny tabataba sy ny trerotrirona aleo iezaka sy andeha miadana ihany raha te ahita ny marina raha zany io ary ny varindrisy ny lokandry e hohanina misotro a drandremo sao mampiasa tanana eo indray voangy fa maninona indry voangy ka fa inony ty masondry mikarokaroka erantrano ty e voangy ve lasa izy nylozandreritsika tsy haiko hoe rovina izy niverina za zany tsy maintsy hikarakarandry amin'ny fomba hoana raha voangy aloha ndry voakarakarako tsara e fa indry bako ataoko ahoana fangandry dia tena anona be mihitsy mirafarafa toy io e andray ataovy moramora ihany aloha sao dia misondrovaka eo e moramora ho ah asina voangy asina andao atorika reraka be a tena reraka malahelo any voangy azy zany mandositra foana izy rehefa ny ampiasana mipiara-miasa azy ato ohatra ny mahatsiny zavatra izany fa mody tsy miteny reny ve ny atao hoe mody mangana ahoana ary ny fomba ataoko mba hiverena amin'ny fifandraisanay ho toy ny teo aloha tsy manao hetsika voalohany koa e tiako tsapany tanteraka fa manina tosoina ihany koa izy ny masoko nefa rehefa mifanena aminy te hiodina fa tsy mety manara-maso azy hatrany feno ny anarany ny saiko ampikazo ny foko manontolo asina tia amin'ny voangy za koa tia
tia ny asina bako tia ny asina tsy adala-tsony ty mahay ty fa anao inona eto akaiky indriry bako a dia inona avokoa izany tenindry izany tonga saina ve indry sa mody adala sa adala mihitsy asina dala fa ty za tia ny asina bako te fisakambinina te fihinana ohatrany voangy fa inona ary ty voangy mba mahatsapany lanjany zany teny ty zany ve indry dia apetra olo ny tanana fa manahirana be sao dia noho indry mody mena triasina engo tsara fony asina dobodoboka mafy malahelo amin'ny voangy fa inona dolo zany avoaka ny vavandry zany marina tsy ampihetsika ny maty lambotoa ny fihetsiny zany fihetsika miantsy raha olona tonga saina dia hoy aho hoe vehivavy miantsy lehilahy saingy azoko antoka fa olona mbola tsy tompony tenany ty fa zay rehetra fanaona izy voango ny tia ny averina aminy eny izy aloha tsy ratsy manana tombony be amin'ny atsarana rehetra asina fidiany rozy rozy mena tsara loko atondry inona rozika ao tokotany toko feno toko amin'ny efitraniko toko etsy ambony latabatra etsy amin'izay manitra feno fofomanitra ny trano fa sao dia anao naloha ndry ka izay no mahatonga andry teniny tsy fiteny rehetra eo tsonoana votentsika ny mihinana mofo sy ronono loviatsika ireo mbola tsy voasasa sasako ireo ngandry efa mahay manasa androka ko raha vakindry na azerandry eo ny kopy dia ahoana iza no n'olo mivaky asina manam-bola sanga manana vola hifitarana ny sesimba asina aza mividy izay ilaiko rehetra hatramina lasany voangy tena tsy adala ntsony ndry raha azoko tsara raha mandeha mivoaka ny velany ihany zany zao tsika ahitandrina tsara ve ndry hoetiny asina mitsangatsangana ie fa ny tanana tsy mahazo misaraka amiko mihitsy ahitana loza raha vao mitady lalana hafa roa volana tokoa izay nitsaboana azy tababolana ny nalasana ny voangy mahatsiaro tsy banga ihany anefa lamina sy mateo avokoa ny ato an-trano rehetra saingy ny fandriana ny mangatsika izy aza toa mahay mahandro sakafo gaga amin'ny zavatra vitany matahotra ndraindray sao dia andoro-trano ato izy sofa manafatra matamora soa foana mba hitazatazana azy ndao andefa vonina iasina to mbola tsy niomana za efa vonina tsara nge ohatray fa nga zany teny hoe zao dia zao kosa ka andray zany atsara na tovovavy nahoana no adala nefa manana endrika toy izao iza marina ary ty tovovavy ty tiako fantatra ny momba azy rehetra misy tsy mety ngany akanjoko mandinika iasina ndao andefa leobe amin'izany natao trano foana ndao andeha oka aloha amboarina kely fotsiny ny volondry fa misy mikorotana kely izay endry tsara eny an-dalana
ny tanana ho azy tsy mahazo misaraka amiko a tsy mahazo manalavitra ihany koa ho sahirana antsika raha vao manao adalàna kely fotsiny ry eny tompoko endry tsara asina aty amiko daholo mason'olona rehetra fa manina izy ireo no mijery sy mandinika sy manara-maso asina manina ianao tsy miteny malahelo fendrira tsy miteny a tsy ndriaka ibako ny diniany sy jereny fa za hoe nahoana no mitatana ny tanandry nahoana no indrino miaraka amiko androany every no mpifankatytsika amin'izao fotoantsika izao fa hiala aizy ty tanana tsy efa nanafatra tany an-trano hoe tsy mahazo miala amin'ny tanako ny tanandry tsy misy ka avy aloha ny olona hevitra izay tiany everina any izay asambatra ndry aloha izao mitanjoko verina ho azy io izay te hiverina rehefa mahatsapa sy mahatsiaro tena amin'ny tokony atony manenina tsara ino zany lasay miasany zany ndrivy ao ahy tsy mba mahatadidiny momba andry mihitsy ny anarandry manontolo taizindry no mipetraka izany dada sy mamandry ny fantatra aloha izao iasina ny tao anilako iasina ny olona milasa adala fa tsy adala intsona iasina tsy mitovy amin'ireny lazaina fa adala ireny ahy tsy mitovy amin'ireny intsony ndrika efa tena endry tanteraka fa indrina tamin'mbola tsy tonga saina aza tsy adala indry fa tena endry ihany koa tsy adala mamono olona izany na hoe mandehandeha tsero fa tena mipetraka tsara za foana ny manome sakafo maraina indry tadidindreo izany tsy tadidiko iasina te hinana an'io glasy io iasina zao ve papabolana ny tsy nateo anilany ahy dia izao zava-misy ny tanana ny fampitatana ny molitra ny mifandray tena mpifankaty fa tsotra amin'ntsony bako tena tsy adalantsony izao fahitako azonga tsy adalantsony ary mandritra ny fotoana maro azy angamba dia mety mody adaly izy tao an-trano dia zahanao very tiako sy malalako ny namoaka tao am-ponoka nanome toerana ny io adalana io tratranao tsy vitako ny tazapotsiny ka tena tsy vitako asambarana tsy misy toy izany tena asambarana raha azoko tsara zany dia nysaraka izy roa ary ty manjakely tiana solona izy tena manjakely zany raha tovavy mba isa loatra avy aiza ihany koa bravo ay kosa dia efa zao momba anareo tanana nifamatotra ny molitra mila hifanakaiky tsy efa betsaka koa izao vitanareo nandritra n'izay fotoana tsy nateo atao an-trano izay mahay nareo ka tena mahay arabaina aloha roviana ny raharano atao voangy moramora ianao fianao viadaly jereo raha tsy aty amintsika avokoa ny masony olona rehetra mba mitenena mora izany everinao fa adala io vehivavy io no adala fa tsy za ary io adalanao io no na ny mba ny fiainako toy izao io no natonga antsika hisaraka io no nasolonao io no nanamaivana ny fitiavantsika nkolokoloana hatr'izay raha tsy nisy an'io tao an-trano tsy toy izao nefa rahantsika fa indrivy aloha afaka manginy afaka mitony dia afaka mihevitra fa tsy ety toerana toitony ny tokony iresahana an'izany mba apetrao amin'ny toerana tokony isy azy no maizy azy andry fa misy inona aloha inona ny azoko anampiananareo io le tsy aloha riza mba eto eto mandeha mihitsy fa manahirana na manodidina sy mifandripalemany hafa dia vitanao koa ny mandroaka fa maninona raha io adalanao inona saina entiny dia sika no miresaka eto tsy aly eto mihitsy raha tsy mazava momba anareo ento le tsy izy
tsy te andre teny mihoatra noho izay ntsony andao aloha kivoangy atea any an-tranonareo miresaka amin'izany andao mokia aza dia manala baraka teny ety tsy miraraha zany ahy efa samy hafa baraka ihany da velao any io vehivavy daly io na ny mba fitiavako milaza daly izy nefa olona tonga saina tsara olo tiako io miaraka amin'io io no nandrava ny fitiavanay ko satria ianao tsy azo anarina tsy azo tenenina dia eo ianao sy ny tranonao mivazavaza eo ataovy ao an-tsainao ihany ko fa vitatra eny amintsika izy ny tiako araky ny nambaranao teo ary tsy zany nandrokanao hiala ny trano fa safidinao manokany izany ka nonona hita ny hafa sambatra eto anilako dia manangam-bovony zato ianao veloma ianao dokipako andeha ary nakaiza izy teo bako voangy asana voangy asana voangy asana voangy asana bako mialahy ianao hoe raha misy mahazo an'io tovavy io tompona andraiky izy ianao tsy miresaka aminao azy ao eo lesy rijaloha ny fiaran'lahy malaky letsy ela fa aza ilozina mivandravandra fotsiny eo aza mitangorona aloha nareo re olona aza mitangorongorona aloha tsy antso ambulance zany fa tonga titsika nitondra azy fiara letsy io misy ka atao inona indray ambulance sa tsy natokana ho an'ny olona dalako ny fiaran'lahy raha tsy natao an'izany dia avy alao hisakana taxi fa tsy maninona letsy andao letsy fa aza miteniteny foana izy ange ohatra tsy maratra mitsy amin'ny vatany tsy mahatsiaro tena fotsiny izy mbola miaina tsara nefa izy zany izy tsy misy maratra fa ny any anatiny ihany no tsy fantatra aleo lahy batako azy mora fa sofizavizainy raha io ka anahirona ny tsabony dokotera azy fa honao aly tia tena marina ve ny lazainy voango te hoe ataly izy anampy ahamony varavarana ve lasa mbola izany ihany ny mahaliana any lahy olona marary tsy mahatsiary tena nge ny manoloana antsika malaky elahy letsy ary ahoana zany ny amin'ny voangy manana ny fiarana izy natonina azy aza ny fiarany lahy ary iny aizany azy malala ny tokony ataony koa izy tairomafy ny fiarany lahy ampanenoy mihitsy raha azo atao letsy tandremy mianahana fa aina ny vonjeny eny letsy vahaiko ny amin'io fa tia milanga io sipa matsakely raha milany madiany letsy ny anareo avy alao mba hoah io tiako io zavatra io miverina talandray aza hitako dia tsy tia lahy zany raha izay no zavatra isy io tsy mifanitsy izy nefa tsy avelako virafirain'lahy zany tsy mifanaraka amin'lany amin'izany tsy mbola fantatra koa nefa nisy autorina ny tonana azo azy teo la zao ny tiako izy eo mba tsy mifantany lahy dia fanderina ho azy dia mba hanjaraka indray no mikodikody sy mikolokolo azy manjiny elahy fa mandreraka na ny miaino an'izany azy tonga letsika enganeka tsisy ny olana manao ny asana salama tsara ndry manao ny ianao mbola tezitra amiko ihany ve ndry mifonakia anao inona ty anao iverina hipetraka ty taoko tranontsika ty ay moa zany tokoa tranontsika rehefa misy tsy azo azo dia mandeha amin'izay tiana tsy miverina raha tsy sitrapo fa rehefa misy manahirana na misy ilana dia tranontsika tokoa dia roviana indray ianao no andeha asa manao an'izany akia ary tena milamina be mihitsy zany tranontsika zany ndry ve ny nandaminany trano sa ny adalako ny nandamina ny trano rehetra za miasa izy rery no atao trano madamo rasonina saky nanara-maso azy so misy manjoa azy ato fa tsy hoe manao adalana akory izy endry ny adalako raha izay ny tianao fantatra na vita ny vitanao rehetra iasina ny vitako rehetra iasina efa niarana tory teto amin'ity fandriny ity zany nareo raha eny ny valy teniko dia inona ny fanapahan-kevitra ao raisinao ianao ange tsy teo zay olona roa mifamenony tatao trano
fa tena matotra ve ianao sa manao an'izay alasadala sy asaro-piara fotsiny izay tena marina re lazainy raha ny hevitrantsika ho mpifankaty ianao efa niaraka nandritra ny fotoana maro tsika dia tokony ho fantatrao ny toetrako rehetra eny na hatramin'ny indrindra aza fa raha toa mbola miafina aminao ihany dia mety raha miverina midingana voalohany tsika manomboka eo amin'ny tsy misy ho any amin'ny misy indray iasina tsy fany amin'ny hopitaly nga ianao hijeray amin'ny bako ndao hiaraka raha sitrakao fa mahalinanao indray angano mahakasika iny adalako iny tsy mba manana foantra azy iny ianao izany ny tsy namaliny anao isaky ny miresaka taminy ianao nataonao adidy fotsiny ny fiarakarana azy hafa mantsy ny tanjonao nanao izay hahafaly afotsiny mba hahatonga tsy hiala aminao mampalahelo ahy ianao ry voangy mampalahelo ndao aky andeha miandretsika ny adalanao efa lasanodo ny bako fa tsy atao amin'ny hopitaly tsony hoe dokotera Valosoa ary nisy anarana ny tononony teo fa tsy izany bako izany dia olo-kafa mihitsy ny nakazy teo izay nilaza ho fianakaviany ahoana koa ary izany tena manao atsirambina mihitsy ilay dokotera ka olona dala inge iny nefa lazainy fa olona salama be no hitany izy nanao contrôle mamaly tsara ny fanontaniany rehetra hono ary araky ny nambarany dia olona rivo manitra Arsoa hoe ny tena anarany fa tsy sambako izany Arsoa ny fiantso azy aja ny dadany ranja no anaramamany dia feno manadahany ary mpianatra eny Ankatso hoe izy fa ahoana ary izany dokotera Valosoa izy no nitsabo amin'ny bako tato amin'ny hopitaly ny mpanjininy tsara fotsiny ara iny zanany tany azy iny hoe efa matsiaro tena ve ilay marary nentinay tato omaly fanontaniana zao no napetrako taminy dia fanontaniana indray koa avy eo no namaliny aho hoe fampifankatimo ve nareo sa mpivady mihitsy tena tsy azoko eny misy laharana fandainy meny aty hoe azahoana ilay olona naka ny bako tato amin'ny hopitaly tsy azoko koa izany neny so dia mba diso ara ny laharana nomen'ilay dokotera teo iny tsy mandeha mihitsy ange eto teo nandramakoa azy indray tena tsy mandeha marina sao dia mba any amin'ny toerana tsy misy réseau akory ary andeha fahasoafatra lesy dia rehefa voaraina iny fantatra foana izay angamba no atao afatra toy ny ahoana nefa no alefanika atao fotsiny hoe mba afaka miantso avy efa misy lakanao maika izay ihany anamariana fotsiny ange hoe mandeha le finday izay ny tena ilana an'iny leo ary izay no atao izay fa lasa fa mahakaka ihany aloha izany mety hoe tonga saina marina ve bako dia tadidiny momba azy rehetra fa tsika ny tsy fantany intsony zava-misy mety hitranga ange izany mety misy olona mivazavaza be tole nataoko andrimaly io ny ohatra fa iny talohany nalasadala azy mety tratranina mpiaraka ohatra ny olon-tiany dia disy fanantenana tamin'izany izy mila fantarina daholo ny mahakasika an'izany na te halala maro isika andao aloha andeha ka miasa mafy izany saiko izany andao ary oty sa andalo kely any ampiasana aloha aleo maka any ampiasana mila mandalo any so mila ny mpampianatra sy ny mpianatra ary indrimo izany tsy hampianatra tsony tokoa aleo aloha amin'izao ka mila mandinika lalina sady ianao ange efa nahita soloko manaraka ho hitantsika eo ihany mety izany tsy misy mamaika ary inona indray zao no mampiady saina andrito io ka anga misy sorotra milazan'izany ny endrika sa nisy fanambarana navoakako
haiko foana angendry rehefa misy mitady anankorotsana ny saindre asina angety dia voango no eto anilako dia maninona ka tsy misy mampiady ny saiko izany izany efa mahita manandrana mamaky ny ao an-dohan'ndringy aio e izay enao izay dia inona hoana ho voasoratra ao hoe afa-pasairanana aloha hafalasa ilay adalany asina iverina ihany aka amin'ny fifakatiavanay fa tsy tombona mihitsy izao ny sainy mandra-pahitany an'iny adalany aza mampime a sao dia ny ao an-tsainao no tiana ao ambaramiko eny e mety hitovy ihany aloha ny eritrerintsika e fa samy ezaka hitady vahaolana sa hoanao indry everitsika mpilaminana nikasika izay tsy azo atao ambany zavatra satria mba teo ambany fiahitsika ihany tongotsika ary tsy mety hovavy niaraka tamin'ny asina ve tsy mitakoko ambody rindrinitsy e fa maninona eo izy ary misy tsy milamina marina ny amin'ny raha izany a dia sanatria ve adala tokoa ty sipa manja kely ty andraso hoe atonona mademoiselle fa manao inona eto ianao inona koa ny ianao e inona ny anarahanao ah mialany fa tsy ilaiko manaraka zange tsy haninona anao akory mba hanala fahanginana anao eto a ny fahitako anao izao mantsy ohatrany tsy milamina izany a fa inona anao ataonao eto maninona tsara tsy milamina aminao ahoana ianao ngana anakorotana lehilahy miteniteny foana azafady fa tena tsy mahalala fomba rija aloha no anarako namany dokotera valosoa iza no azoko iantsona anao bako sa iarosoa bako fa nga moa misy an'izany ny anarako fa iza kosa ny bako izany dia namany dokotera valosoa ahoana koa ianao sao dia izy koa nampaniraka anao anaraka aty fa mbola tsy nitantarainy dokotera valosoa taminao ve no marina rehetra marina inona ihany koa efa nilazainy tamiko fa maty volana namako raha nanala ny zaza tao akibony izay zanak'io dokotera io tsy tiako fantatra akory ny aminy nambarany ihany koa fa noho ny tsy fahitana dia maty koa ny raiko tsy azoko nararomarina ve asa inona no niseho ohatra ny misy tsy mitombona tsara zany ny zavatra nylazainy dokotera valosoa fa dokotera valosoa ve aloha angatsy olo tiandry izy no antsondry hoe dokotera foana iza koa no anaiko tiavin'iny raha mitoy miaraka aminy koa angamba tsy hamenatra azy ny ampanala ny zanako raha mitoejaza aminy a sady izy efa dokotera raha teo dia reo ihany ve ny lazainy tamindry fa nisy inona ihany koa ka inona ihany koa mbola tsy fantatro fa andeha ho aiza aloha ndry izao ahoanao inona izay alehako tsy misy idiranao ny amin'izany fa inona koa nisy isianao ty hafantatra ny amiko nefa andeha ho aiza tokoa moa azy zany ata tsy ao tsony ny lasany ambany vohatra rija moa misy ilanao anga afaka manatitra any an-tranonay ve rija tsy maninona mihitsy ka mety amiko izany raha tsy manahirana anao fa izy nareo no mipetraka arao fotsiny ho hitanao eo ihany raha misy tianao mbola tantaraina amiko ny amin'izay tsy fantatro rehetra antsika mba milamina sy afaka miresaka tsara tsy misy mpanelingelina mety aminao ve ndao ary fa ny tiako fantatra raha sitraka ao ny fiainanao teo aloha ny
fankaty fatratra zazy valisoa namanao iny. Dokotera Valisoa araka ny asany ankehitriny. Izy tao amin'ny sampam-pianarana medisina, za kosa tao amin'ny tontolo iainana. Tsy nisy olana teo amin'ny fiarahanay. Firy mianadahy ianareo raha tsy mahadiso dia ianao fa firy? Inona koa ny idiran'izany ka? Eny fa tsy maninona fa faliako ihany. Efatra mianadahy izay. Fa fitokana. Ay? Tsy haiko hoe aiza zao no misy azy telo menadahy zoko. Tena efa ela izay tsy niona. Asa hatramin'izay narariko izay angamba. Marina ary ve izany zavatra lazainy izany? Adala ve tia amin'ny loko ity sa olona tonga saina ihany? Mitovy amin'ny fitantaran'ny Valisoa. Tsy fantanao izay nalehany nandritra ny fotoana ela be. Mihaino avy ianao fa makaiza ny sainao? Tohizo ka. Tohizo ny tenindry. Tsy nahalala mihitsy aho hoe nanan'olo tiana ankoatra izy. Amin'izay namako ihany. Mangina aloha ka zange tsy hanao izay ampitomany andry mba tia lalany momba andry fotsiny nankarary aho, nanindrona ny foko manontolo ny nataony. Fanoroka, ny famina, ny fanalakanjo. Dia izay ve ny tsaroanao farany sa ahoana? Tsy miala tao anatin'ny saiko mihitsy izany. Nanaraka teny foana. Nisaraka aloha izay. Zazy volana moa tena mpinamana tokoa. Nahita andry ve izy roa sa? Tsy nahita mihitsy izy ireo. Nalaiko sary. Ny sary nasehoko amin'ny Valisoa. Za kosa nateny iray aza tsy nolazaiko tamin'ny volana mahakasika an'io nataony io. Dia niaraka tony isan'andro izay. Dia nahantady an'izany ve ny fondry? Ngamba tena tsy nahazaka tokoa fa raha nandeha nitsangatsangana izay no nahatazana tampoka ny Valisoa tsikitsiky be. Ohatry ny hoe anatona izany izy ny vimbina raozy mena. Tsara izany raha raozy no heveriko ho kanjo hay volana no nyroany teo anatrehako. Tapitra tanteraka teo ny aminay. Volana kosa tamin'izay ohatry ny anahany izany. Dia ahoana ho indrika? Ohatry ny teo ny tsaroko farany. Dia iny za teny amin'ny hopitaly iny. Narary angamba ary tena narary ela be tokoa araka ny filazan'ny Valisoa raha izy efa dokotera. Volana maty, dada maty. Malahelo marary amin'ny foko. Taizany tsy afaka nampionona ny neny. Taiza. Mangina mangina moa tsy tantoko. Tsy zakako ny miainan'izany rehetra izany. Tamitaka ny lehilahy. Tsy te hity intsony aza miteny an'izany moa mbola maharatra indrika tsy omeko tsiny. Fa rehefa sitrana tsara dia atsiaro fahasambarana. Fa izay rehetra tsy fantatro kosa avy alao za indray ny tantara azy. Fa misy tsy fantatro ve? Misy tsy araka indray ny fiainandry tao anatin'ny tsy nahatsiarovandry tena. Ho tantaraiko izany. Eny misotro aloha rano mangatsiaka fa sao safotra indrika hanahirana eto. Tsy dia hanahirana akory fa sao tsy ho hitako intsony indray ilaiko indray. Ilainao ve sao dia mba mandainga ary ianao. Adala izany nandritra ny taona maro dia tsy nahalala an'izay momba. Dia bako no anarana nomen'ny olona ny taiza sy niezaka namerina ny fitadidiako rehetra. Ny fitadidianao mbola tsy niverina tanteraka raha teo anatrehany. Satria
bako no anarana nentinao, bako ny nahalalanao ny tenanao, izany hoe bako izany ny aina tao anatinao fa tsy aro soa. Ireo olona ireo no nankateny an-dalana, nanadio ahy, nitsabo ahy. Mba tiako fantatra izany olona izany. Tianao fisaorana azy ireo manokana, mba azonao entina any ve aho? Entoko any ianao ka nahoana moa, saingy alohan'ny onanao aminy tsy hoe miditra lalina tia antany anao fotsiny aho hoe ianao sy dokotera Valosoa zany. Efa nilazaiko anao teo ange, tsy mila azy intsony aho. Efa ela ny fokony tsy nanaiky azy. Tsy te eo aminy akory aho. Mitsapako misy fitiavana zany ato anatiko. Mahatsiaro fahabangana. Tsy haiko hoe taiza no nahafahako ny ainan'izany fitiavana izany. Mba iza loatra ary nameno mibanga tato anatiko. Tsy haiko milaza azy. Mofo tao anatiny tsy nahalalako ny tenako ny ainako an'izany fitiavana izany fa sapako hoe nahatsiaro ny aina fahasambarana. Izany hoe nisy olona niaraka taminao zany fa tsy fantatrao hoe iza le olona. Eny ny anarany iza tsy fantatrao. Tsy haiko hoe manjavozavo be ihany ato anaty lohako ato. Misy endrika fa tsy mety mivoaka hoe toan'iza loatra. Ngamba mbola tsy tena sitrana tsara ve aho? Tokony mbola isy fanafody hoaniko ve? Nefa aleoko ihany miaina ny toy izao sao sanatria ahatonga ho lasa adala mihoatra noho izany tantarainao izany. Hevitra mety ihany zany ambaranao zany ka. Mialohan'izany rehetra zany anefa alohan'ny anapahanao hevitra na hanohinana fanafody ianao na hijanona, tsara raha makany amin'izy roa nanampy anao ianao. Mety aminao zany. Maika hita sy ahafantatra an'ireo olona ireo tokoa. Nefa ny andro ty alina. Raha mpito izany tsika vao makany. Matory aty ianao omeko hevitra ianao. Omeko an'izay ilainao rehetra ihany koa. Ahoana nefa ny sakafontsika? Ohatrany tsy misy inona mihitsy ato. Oako izao fa tsy maninona na tsy mihinana azy ianao tsy fantatro ny mahagaga tena fantatrao amin'ny atsipiriany ato amin'ity trano ity. Tena sitrany ianao tsy mila mihinana fanafody izany intsony fa sao dia any ivelany aloha tsika no sakafo andao mba hivoaka kely ihany. Misy toerana tiako mba hitondrana anao. Toerana tsara? Isolo akanjo vetivety ary ahy miandra eo ianao Fa ino ty mampikofokofoka anao toy asina? Fa misy inona? Nona nga ianao sa misy marary ny vatanao? Miasa mafy ny sekory voanga. Aiza ny misy ambako? Aiza izy ny matory, ny sakafo izy izay, ny tafy lamba tsara ve? Tena nilaza ny marina tokoa ve iny dokotera iny? Makarary ny lohako daholo izany rehetra izany. Iasina, valo itsotro ty fanontaniako ty raha mba sitraka ao. Hoe ahoana ry voanga? Manana fitiavana amin'ny bako ve ianao? Bako fa tsy izy arosoa akory. Raha ny fitiavana tahaka ny tiavako andry aloha dia tsy toy izany mihitsy ny tiavako azy. So aratra amin'izany ny fondry. Mila piny izy voanga. Mila jerena manokana ny momba azy so sanatria hiverina amin'ny fiainany teo aloha izy. Tiako arovana izy. Tsy tiako raha isy anararoatra ny fahatsorany. Matahotra voanga, matahotra. Dia inona raha ny tokony ataontsika mitonia aloha ianao sao dia ianao indray no lasa adala eo. Tsy mahita hevitra. Ilaiko ianao tsy hisaraka amiko amin'izao ady efa niarahantsika ny aina izao. Miangavy anao voanga. Azy ilozanao irery raha sitrakao. Tsy andao anao izany ahy. Efa mifanaiko sika fa hiara-dalana trano na amora na amin'ny sarotra. Ary eo aloha matory ianao
raha pitsy vao maraina isika mihevitra an'izay tokony atao na verina any amin'ny hopitaly na miezaka miantso any io laharana io ihany. aloha mihitsy alohaka rivotra ny velany ihany ka tsy mahazo aina mihitsy ary voanga. Iasina iasina fa hoaisa nefa ianao e tsy ahita azy amin'izao alina izao anie ianao e andrasa fa hiaraka aminao. Iasina tena lasa izy marina dia hoaisa. nahoana ary ihany no tato lasa daly izany tena tsy mitombona mihitsy izany saiko izany. mahatsiaro-banga ny atao anatoko ato. tsy tia azy tahaka ny tiavako amin'ny voanga fitiavana tahaka ny ahoana koa nefa izany natonga azy ny ala teto anilako nitondra azy mivoaka ny trano nampiaina azy ny adalàna azy vazavazana ataony voangy dia izao izy lasa tsy hitako tsony. bako aizakindria tsy ahatsiarovandry fiainana hafa ve ty toerana ale antsika ty? zary tsy mbola niaina tety nahandro ray azako tsy mbola toerana faleako mihitsy aty ka atingainao no mipetraka. le toerana kosa aloha milamina be sady mahafinaritra. avy ary amin'ny tsara aloha ny fitady tiandry e. jereo tian'io tsara no manodidina rehetra. tsy mbola niaina tety ve ndry? tena mbola tsy niaina tety izany arija. vaovao amiko daholo ny toerana rehetra fa misy inona ety e inona ny tianao ambara amiko? tena tsy misy tsarono mihitsy izany fahadalàna ny ainany teto amin'ity toerana ity. raha ny fitantarany asina mantsy dia teto anoloan'ity fivarotany ity mihitsy izy no mipetraka. teto no mihira, teto no nomeny asina sakafo isa-maraina. sa alina izao dia tsy misy tsarony nefa tokony izy tsiaro andalo kely ihany na izany aza. ary nahoana moa raha mandonao amin'ny asiny e dia ho hita eo indray hiambarany sady ohatrany mbola mirehitra izany tsiro ao an-tranony izany a. faritsy avy eo ahy ety no mipetraka. Isakafo ange ny voantsika an-trano e sany aminareo tsika ny isakafo. tovariana be mantsy ny fahitako anao izany. ety ohatra ny tsy misy mpivarotra amin'ny voafiro-tsony ary fa manina ianao tsy mamaly etsy misy trano etsy aloha tsika no andeha misy namako mipetraka ao. azo antoka fa mety mbola misy sakafontsika ao. efa niantso azy ireo mantsy talohany nandehanantsika. ay tsara be kosa izany. za mantsy izany tena efa naona be mihitsy ndao malaky ary ny andro efa miala raha teo. oay moramora aloha ndry fa misy olona hifanena amintsika ity tazony mafy fikiro tsara mihitsy sosanatria mpanendaka mantsy. tena hibako ty manoloana ty na alaza ny andro tsy jamba mihitsy masoko ary tsy jambena. tadidiny ihany izany makaty aminay diso indray izany saiko izany tsy mahatadidika izy fa ritsy ty miaraka amin'ity fandraso aloha tsony amin'ny anarany ihany bako ny nalalako azy. bako enao ve izany? izany ve le anarako tamin'iza le adala fa hoana no alalany an'izany anarako izany? hoana le tsy asina fa hoaizany ty andro aly lehilahy misy zavatra tiano nga ohatrany tsy misy mpivarotra amin'ny voatsony ihany rija taizany nahitany lahy azy zany efa fitaitainako letsy mba hain'lahy mo taizany tsy nitadiavako azy. bako fa taiza foana kindria efa mivadika mihitsy ny foko manontolo ny lao lasa dala mihitsy fa
fa isy angale namanao ritsa to tsy fantany akory a fa hoana retsaritsa tsy fantany a maninona aloha letsy raha mandrosoana trano a dia anysika no miresaka inona ary tia mikoropaky ty e mba mitony ihany fa ho tapaka lalan-draha amin'izao nge ianareo e andao hiverina iasina fa taiza ianao ary dia mbola malahelo ihany fe inao ry asina efa io hitanao io ange izy inona ihany mbola tsy mahafapo anao tsy mety mino ny saiko ry voango hoe tsy nisy fantatry-bako avokoa ve ny soa nataontsika azy hatr'izay e iary soa fa tsy bako izantsony dia nanenina ve ianao nikarakara azy tsy mahatsiaro sambatra ve ianao ankehitriny na vita soa lehibe iray izay tsy fantatry ny tanànao ankavia akory izay nataony ny tanànao ankavanana tsaroa fa Andriamanitra maly fitianao noho izany rehetra izany moto fanina ary ve nitovavy iza tena tsy mahatsiaro izay niainany teo aloha mihitsy tena misy marina ve nidona ka mahatonga ny olona ray tsy hitamberina amin'izay niainany teo aloha tsony iasina miresaka aminao ange ahy eninao ve izay nilazaiko teo bako iary soa fa tsy bako fa ataonao inona izy inona ny tena tianao atao aminy asaifo makaty amiko aloha izy ry voango fa misy ilako azy maika tena miangavy anao a miantso anga ianao Andriamatoa Iasina asina fotsiny ka aza tao an'izany Andriamatoa izany ary nakaiza aloha rija teo ao ivelany ao izy hiditra eo ihany hono izy rehefa avy eo fa misy ilanao azy sa antsoko vetivety izy avy alao izy hoanika afaka mba mipetraka eto akaiko eto indry eo akaikinao maninona moa ka ianao moa izany no tena nikarakara nandritra n'izany fahadalako izany tiako raha mba tantarainao amiko ny tena ny ainako eny e efa fantatro ihany fa mba vavanao mihitsy ny tiako amerina an'izany amiko le adala keliko tena tsy nisy tsarondry tokoa ve ny teo aloha rehetra nahafinaritra be nefa aleoko ihany nahita ndry adala azafady akia naleoko ihany ndrio bako mantsy tantarao amiko aloha e zangy afaka ny ho namanao foana e dia ianao namako voango moa izany fofombadiko izy efa atao tsy hoelany raha rahanay ay tsara kosa izany zasy rija izany afaka miaraka e ndry fa inona ny mahatonga andriany tany izany ka fa inona moa no manakana anareo tsy hifankaty sa mbola tian'ny dokotera Valsondry tsy tia azy tsony aho mihera aminao asao tsy tianao ny rahako aminy mahafinaritra izy fa efa niteny tamindry ve izy hoe tiandrika efa nilazaiko azy ny fitiavako fa mbola tsy namaly izy hatramin'izao angamba miandra ny tsodrano se izy mba tsy hofirano ry seza hiaraka zanga moa manakana anareo tsy hiaraka tandre mifotsiny ampijaliany se io adala keliko io a tsy nijaly io teto anatrehako fa ianao ataky ny efa niara-ny aina ela be tamiko izany fa tsy tsaroko fotsiny hoe taiza dia hoviana marina ferahana mahafinaritra be izany ny ainantsika manjavozavo be ihany anefa azy zasa izy ny tindriam-bara iasina ka eny e velao izany hoany ka hoe tsika to mbola tsy nisakafo foana nefa ny andro efa tena alina be no nangia izany e reza izany matory efa retsy vononiretsy ny sakafontsika ka mandrosoa daholo e dia indri aza matahotra manana hevitra ny voatokana sy milamina tsara indry sa ho jerendry vetivety andahary aloha jerentsika vetivety izany e ato indri ny matory tiandry ato hevitraniko mihitsy ve ato tato ve aho izany mipetraka nandritra ny fotoana nitsaboanareo a milamina be
voangy moa izy teo aleo mba hiantso anao toy izany a ianao mantsy fofombadiny asina na manao koa zany tatondri no mipetraka mikorontana nanaovandrianty-hevitra ity tamin'ny voalohany a fa avy eo aindry ihany nandamazy aza manao ezaka be taditianany zany aloha fa verinao azy eo ihany zany amin'ny fotoanany tena tsy misy tsaroko mihitsy zany mampalahelo afotsiny hoe maloka be ny endrika asina tsy misy tsaroko izay nataony aho tezitra amiko ve izy zao zany hoe mampanahndry antantanadalany azy afaka ho azy eo ny alahelony aminy ndry a adalany foana adala keliny tiany tsy foiny ary andao amin'izay sakafo e dia mitsikitsiky amin'izay moa e mba ela koa nareo tany tiandry ve le hevitra anao toriana ohatra ny adala koa tiandry foana io tahaka ny tiavandry azy hatramin'izay eto ndry mipetraka peto angendry no mipetraka fony tato aminay e tsy sary-piaro mihitsy vendry ry voangy amin'izao fikarakarana tsy tokony ho sary-piaro a haiko ny fitiavany a mazotomana daholo ary e dia ho fifaliana trany any ferahantsika dia ho tanteraka izay fanindriana rehetra ato anatintsika lasan'izay ny ratsy rehetra e mazo toa ky arosoa amin'izay fa adala keliko foana natoloky ny lay adalako tantara mitoy nosoratandra vorom-bato ony lantoary mamy velominy izao olona kodinanahary sy nanja miaraka amin'ny ralala sy Kristofra Mpiarimanana mandray feo mamiary vony mandrindratra teknika aro manadondosa nanjara zavindrakoto